Lahadinika iray ao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra Tsoatsy ny mahakasika ny fanondranana ombelona ivelan'ny Madagasikara. Misy mantsy ny feo mandeha amin'izao fotoana izao fa misy ifandraisany amin'ny fanafian'ireo malaso any amin'ny ilany atsimon'Nosy iny ny fanondranana omby atsokosoko ao Komora. Sarotra ny fanondranana omby velona na hena ihany koa any ivelany raha ny ara-teknika ny jerena raha nambarany teo anivon'ny ministera ny fiompiana tamin'ity androany ity. Raha nitondra faneho-kevitra mikasika indrindra ny feo miely momba ny fifandraisan'ny fanafian-jolahy any atsimo amin'ny fanondranana omby atsokosoko any Komora ity ministera ity. Akoatra ny fahasarotan'ny fitaterana dia ihany koa ny fanaraha-maso entitra noho ny fisian'ny fifanarahana eo amin'ireo samy firenena mpikambana eo anivon'ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny fiompiana na ny OIE. I Madagasikara moa dia mpikambana feno ihany koa eo anivon'ity vondrona ity. Fanondranana omby na vokatra omby midika fanondranana arety. Dikan'izay zany tsisy firenena zany s'aventure hoe anondrana biby fahatany satria ny manana risika izy hampiditra aretina. Zay mahatonga ny hoe rehefa hoe hanondrana biby na vokatra amin'ny biby dia tsy miditra ny lalana mazava. Amin'izay ho idirany fepetra rehetra afaka mampiara ny sertifikat famarinana ny fahasalamany ireo biby ireo zava-voalohany hotakiny ireo firenena vanondra. Ta hena no hoentina. Dikan'izay hena tsy voatsara manapoizina ny mponina ao aminy zay firenena mandray antsokosoko zay voso. Na hena io na biby velona io dia dikany dia hoe mitondra aretina foana ka mila taratasy fanamarinana fa hoe salamy biby ka ny firenena ny tompony mpanondrana zany tokony anoiary zay. Aroso odiniany eo anivon'ny filan-kevitry ny ministra Tsoatsy moa ny mahakasika ny politika nasionaly momba ny omby raha toa ka efa nahazo fangatoavana teo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernement zany. Ity politika nasionaly ity dia mikendry ampitombo ny isan'ny omby ho lasa 12 tapitrisa afaka 10 taona raha toa ka everina ho 7 tapitrisa ankehitriny isan'ny omby eto Madagasikara. Ity politika nasionaly ity dia mametraka ny omby vakoka-pirenena ka ao anatin'izany dia mandray tanana ny fikolokoloana ny omby ampitomboana ny taranak'omby ary fanatsarana ny fitadiavana lalam-barotra ny fanjakana.